Tsy azo lavina fa marina ny fizakan'ny Filoandry Rajoelina ny zopirenena Frantsay ireo pirofo rehetra voalaza amin'izany ho ny fanambarana nataony vovonana lera androany. Mamitaka ny vahoaka no sady mandika lalàna ny filoha satria nanafina ny fizakan'ny zopirenena hafa ankoatra ny mamalagasy azy tamin'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana mialoha ny fifidianana sy ny firatsahan-kofidiany ny taona 2024. Araka izany dia mitaky ny fametraha-pialan'ny filoha ity vovonana politika ity mba hiala amin'ny andraikitra mafiloha ny malagasy azy raha ny fanazavany. Eo anatrehany vaovao mikasika ny fizakan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny zopirenena Frantsay sy ny pirofo rehetra mikasika izany izay tsy azony lavina intsony dia ny décret de naturalisation numéro 046/881 ny 7 novembre 2024 sy ny voalaza ao anatin'ny journal officiel frantsay nivoaka ny 2 novembre 2024. Ny lera dia manameloka tanteraka ny fanafenana izany fananany Andriamatoa Andry Rajoelina zopirenena Frantsay izany ka tsy nambarany tamin'ny HCC sy ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoana nametrahany antota taratasy filatsahan-kofidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ka nanitsakitsahany ny 9/7 lalam-pandrenana ary koa miendrika famitahana sy fanitsakitsahana ny tokony menany vahoaka sy ny tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena. Manamafy koa ny lera fa araky ny voalaza ny code de la nationalité malagasy ao amin'ny 2/7 dia very ny zopirenena malagasy nananany rehefa nisitraka an-tsitrapo sy araky ny naipony ny zopirenena Frantsay rehefa nangataka izany izy. Araka izany, lery zao anamafisana ampahibeny maso sy ofisialy fa tera-tany Frantsay ny filohan'ny Repoblika amin'ny Madagasikara. Lery zao ilazana fa feno fitaka sy ara-tsi-panahy ny nahazahoany ny toerana filoham-pirenena. Lery zao andraisan'ny rafitra maefa rehetra andraikitra ka moahany fepetra sy didy mifandraika amin'izany. Lery zao ametraha-pialany Andriamatoa Andry Rajoelina eo amin'ny andraikitra mafilohan'ny Repoblika azy ary anesorana aminy ny anaram-boninahitra sy ny marika rehetra mifanaraka amin'izay. Noho ireo toetra raha eto amin'ny firenena izay tsy nahitana vahaolana hatramin'ny androany indrindra ny eo amin'ny sehatra ny fifidianana izay hevery ny vovonana lera fa tsy misy mangarahara dia nanambara ireto farany androany fa tsy handray anjara amin'ny fankakevitra sy ny dinika faharoa izay anasan'ny filoha izay anasan'ny seni ireo mpanao politika sy ny toko maro samihafa ary ampitso. Heverina fa ho fandanim-potoana fotsiny ihany ny fanatanterana izany raha ny fanazavana hatrany. Lery zao ilazana fa very tanteraka ny fatokisana ny gouvernemanta, ny CENI, ny HCC anao fifidianana tena demokratika mangarahara madio sekeny rehetra. Lery zao andavana ny firoson'ny gouvernemanta ny CENI sy ny CENI ary ny HCC nyakamehana anatanteraka fifidianana tsy mafemy fepetra izay ahina ho anjakan'ny osoka sy ny fanararotana satria tsy mbola feno ireo fepetra ahafana manatanteraka izany ampilaminana sy anatin'ny fitoniana. Lery zao anoherana ny fanaparam-pahefana sy famoretana ary fandrahonana ireo mpisetra politika isatokony izay maneho hevitra sy manana fototra tolotra politika tsy miandany amin'ny fitondrana. Lery zao tsy anekena ny fiketrehana fampiasana kolaka ireo mpisetra sy hery politika sy ireo mpikambana ao aminy ho fitaovana entina isotomana tantsorika avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Koa tsy handray anjara ary tsy hanatrika ny dinika faharoa anasany CENI azy ny vovonana lera. Mitaky ihany koa ny hanomezana fahafahana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny famborim-bahoaka eto amin'ny firenena ny vovonana lera izay nanao fanambarana notrony ireo mpanao gazety androany.